ampifaliana trano no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary mirary anao mba atsapa ny fanatrehan'i Kristy eo amin'ny fiainanao ao anatin'izao dinidinika iarana manatanteraka eto izao. Manasanao indray hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao izay riraina ny lanitra sy ny tany. Tombony tompanjaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra. Avaozy ny fisainanay Jesosy ary aoka tsapa ny fanatrehanao izay ka na inona ny zavatra miseho amin'ny fiainanay dia tsapa fitana miaraka amin'ny tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ny fiahina izao fiainana izao moa zany no anisan'ny tena mamesatra ny fisainana, ny rotorotom-piaina, ny tsy fahazahoana ilay tolotra maro samihafa izay mety fiarahamonina ity ka mahatonga ny tsy firindrana ka tsy mahita fahafapo. Andenge resika ny teny ao amin'ny Marka 4:4. Marka 4:4 dia zao no vaky ny teny. Marka 4:4. Fa ny fiahina izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filanany zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Ny teny mantsy dia zava-dehibe. Amin'ny alalan'ny teny no iresahan'i Kristy ary io teny io rehefa torotoronina io dia manova zavatra. Ary izay mampatonga ny Jaona 1 dia vakitsika Jaona 1 dia vakitsika ny 4:4. Jaona 1:4. Ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny famerenana amin'ny laoniny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny teny. Mila mahazava tsara, mahitsy, tsy miolakolaka. Ny fitaizanan'ny zaza dia izao. Rehefa miresaka amin'ny zaza dia ilay tena izy. Ohatra zany zao hoe inambady hoe inambary ny tenena fa tsy hoe ndao i baba. Fa ilay baba mivoarainy dia sarotra be ny manova an'izay efa tafiditra ao amin'izay. Ary izay ny olan'ny fitaizana amin'izao. Izay mahatonga ny zatovo amin'izao toa miova ilay fomba fiteny. Ho an'ireo manao Facebook dia jereo tsara ny commentaire ilay fomba fiteny zany tonga dia potika. Ary izay mahatonga ny tanora potika ankehitriny satria ilay tontolo ifaneraserany mihitsy any amin'ny tontolo manimba. Dia izay mahatonga hoe tsy afaka iseho. Izany ny tononkira rehetra amin'izao dia tononkira izay tsy ilay tena teny no ampiasaina fa teny izay manohitra ary teny izay tsy misy fahendrena. Dia reny ny voaray satria reny ny tononkira eno amin'ilay hira tiana. Ary izay indrindra hoe ilay zavatra roso ny tiatotoa misy fanampitehana dia tsy afa-miala moa ny rehetra dia mandray an'izay. Ary izay mahatonga hoe tsy maintsy miala ao anatin'izay zavatra. Dia mafisina amin'izay zany ilay teny any amin'ny Romana 12:2 amin'izay. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ka izao zany efa fotoana ny fanavaozana, mila avaozana amin'izay zany izao. Ka na hoe fanavaozana dia fandraisana ny fanapahan-kevitra. Ary io fanavaozana ny fandraisana fanapahan-kevitra ao amin'ny fanavaozana io zany io ilay fanapahan-kevitra io no tena sarotra. Kanefa fa maninona moa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra dia izay indrindra mbola tsy ampy zany ireo teny voarain'ny saina ampanapa-kevitra. Satria ny zavatra tsy mahatonga ny fanapahan-kevitra tena izy no raisina be dia be. Ka raha miteny amin'izay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina dia izao miala amin'ny fandrika ity
tontolo ity. Zao mantsy ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany andiny 5:20. Jakoba toko voalohany andiny 5:20 izao vakanteny. Ary ny filana rehefa tolotolonina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Inona no ambaran'izany teny izany? Ary ny filana rehefa tolotolonina, ny tianao resana eto zany, rehefa saintsaina sy eritreretana. Zao ane am'izao nge tsy hoe mieritreritra ny filana ntsony ny olona fa le io le jerenao amin'ny film io io le jerena amin'ny sarimihetsika io satria anao zany raha mijery sarimihetsika dia jereo tsara fa tsy maintsy misy olona mifanoroka foana ao. Ary ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao na ny dessin animé ary dia efa tsy maintsy hoe miaraka foana. Nefa na samy ankizy ary eo dia ireny zany efa tafapetraka any amin'ny fahakely dia efa tafapetraka sady any amin'ny ankizy dia tsy mahagaga fa rehefa tonga amin'ny fotoana any amin'ny 12 taona miakatra any dia tsy voafeny fiarahana. Ary izay mampatonga ny hoe ny firaisana lanofo mialoha tsy voafeny intsony. Ary izay indrindra ilay tontolo mihitsy zany io mila fehezana fotrany tsy afa-miala. Ary izay hoe tsy avela ilay tontolo ho afa-miala ao anatin'ilay toe-javatra. Ka eto zany mila arovana zavatra ampidirina ao amin'ny saina io. Ary izay mahatsara ny fanazarana ny fanaovana ireny tsenjery ny toky sy andininy ireny. Fa zao zavatra hafa ny atao tsenjery, fa raha ny toky sy andininy atao tsenjery averimberina dia mametraka zavatra tsara ao an-tsaina ao an'izany. Donge ovakitsika ny tena amin'ny Titosy toko 7:7 Titosy toko 7 andininy 7 dia izao no vaky ny tena amin'ny Titosy toko 7:7. Fa isika koa dia adala fa iny tsy mananaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaita maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady ala no ny fankahala. Eto zany misy fiainam-baovao mila andehanana. Le fanavaozana leo miova amin'ny fanavaozana ny saina izany dia misy zavatra ialanao. Le fahazaran-dratsy tsy izy rehetra ialana idifina. Ary ny fiainam-baovao zany dia mametraka an'izay lamina zay. Ka misy rindrandamina apetraka. Io mantsy zany raha te hanavao dia tsy maintsy misy rindrandamina apetraka. Ahoana ny anaovana an'izay rindrandamina zay fa raha vao tsy mbola mandray an'izay fanapa-kevitra izay aloha dia tsy misy zavatra miova eo. Fa misy zavatra apetraka ary mitozo manaraka an'iny, manatanteraka an'iny. Satria ity fiarahamonina ity dia mamolavola sy mitaiza ihany koa. Ka raha te hiala ao dia tsy maintsy misy asolo azy. Ary izay mantsy matetika hoe fandrarana no ataon'ny ray aman-dreny matetika fa tsy manolo an'ilay izy. Raha miteny zany hoe tsy tokony hivoaka ny ankizy dia miteny hoe tsy mahazo mivoaka. Fa inona nefa no ataony ao an-trano ao ary? Dia tsy maintsy mamoron-javatra ianao. Fa raha vao tsy mamoron-javatra ianao dia mahatonga ilay fahasorena dia mijanona izy fa sorosorena. Dia rehefa sorosorena dia tsy mandeha amin'izay aloha ilay fifandraisana. Ary eo indrindra ny hoe ilay fahazavan-tsaina omeny fanahy-masina ilaina mihitsy. Ary io mila angatahana. Io fahazavan-tsaina omeny fanahy-masina io izay hanome fahendrena. Ary fahendrena avy aminy ilay mpahary io dia io no anova ny zavatra rehetra. Ary hitarika ny zavatra rehetra mba hiova ho araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ndao vakitsika raha ny teny ao amin'ny Jakoba toko 4. Jakoba toko 4:7. Izao ny vaky ny teny Jakoba toko 4:7. Mangataka ianao nefa tsy mahazo satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Ity tontolo ity zany dia nametraka ny filana tsy izy io. Dia fandaniana. Gaga ianao rehefa
mandeha metsena fa am'izao zany tsisy famerim-bolo zany tsony fa de lany anefa rehefa tonga ao trano a de hoe lany tamin'inona jerena nefa misakafa ohatran'ny tsy misakafo araka ny tokony izy nefa lany lay volanetana ary eo indrindra ny hoe lay tontolo misy atsika mihitsy raha vao tsy hay no mifeny toe-javatra de zay le hoe fehezina ny fisaina ao ny miainga ny zavatra rehetra ny fifehezana an'io io no tena mafy fifehezana an'io mamily ny heritreritra satria rehefa tratra ny ady saina izay de tsy hita hoe avily aiza de eo foana ary ny heritreritra mandeha be iny raha vao tsy voafehy de iny no rangotin'ny fiarahamonina fisainan'ny fiarahamonina ary iasan'ny mpanjakan'izao famazinan'izao de lasa mandeha any amin'ny tsy izy de tsy afaka manao ny siram-pon'Andriamanitra ka rehefa afantoka amin'ny Kristy ny zavatra ny fisainana indrindrandrindra de ho hitanao fa ho voavily moramora sy miandalan'izay ary avy amin'ny alalan'ny fampifantoana ny saina ny fisaintsainanao ny zavatra nataon'i Jesosy de hanampy anao hamily an'izay fomba fijery izay ka tonga anao atsapa fiadanana miaraka amin'ny Kristy anasanao hanondrika alohan'ireo vehivavaka isika misaotra anao Jesosy satria mbola miresaka mandrakariva aminay ianao mba hitarika anay tsy ampifantoka amin'ny sainay amin'ity tontolo ity fa ny amin'ny fiainanao zay ao amin'ny efitra masina indrindra moa ianao ankehitriny tena ampio zay mehoery izahay hamily ny fisainanay hiala amin'ity tontolo ity fa anaiky ny tadalina avy aminao ka iseho amin'ny fiainanay voninahitra ho tononona fiangatana amin'nanao Jesosy Kristy mivavaka amen.